miaraba ny olo-pirenena manerana ny nosy mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana tolotry ny seny izao. Ny fahafito ka hatramin'ny fahadimam-folo ny volana oktobra dia nandatanteraka iraka fitsirina ny lisy mpifidianana ireo vonjin'ireo firenena amin'ny teny sy mampiasa feno na amin'ny ampahany teny frantsay eto Madagasikara izay fanatsy mpisomara amin'ny hoe OIF. Ny andinindin'ireo avy hatrany no arosanao tanatin'izao fandarana izao. Dingana voalohany amin'ny fitsiriana na ny audit izay atao amin'ny lisy mpifidianana iarahana amin'ny OIF ity natao ny 7 hatramin'ny 15 oktobra ity. Hita tao anatin'izany ireto manaraka reto: ny fijerena amin'ny antsipiriana ny lalàna ampiasaina manodidina ny lisy mpifidianana, ny resaka teknika sy fitantanana mikasika ny lisy mpifidianana, ary ny rindran-damina eo amin'ny fomba fiasa andrafetana ny lisy mpifidianana, manomboka hatrany amin'ny fisoratana anaran'ireo mpifidy hatramin'ny fanontanana sy fiarovana ny takela-piraketana ny mpifidy. Hita tao anatin'izany fitsiriana izany ihany koa ny fanamarinana ireo isa sy tarehimarika momba ny mpifidy voasoratra anarana. Sarotanjo ny lisy mpifidianana ary miantoka ny fangaraharahan'ny fifidianana rehetra izay ho avy eo. Izany no nahatonga ny seny nandray fanapahan-kevitra mba hitsirihana azy amin'ny alalana olona manana traikefa iraisam-pirenena. Fa ihany koa mbola averina hiatrany fa lisitra dia azony rehetra jerena eny anivon'ny fokotany rehetra manerana Madagasikara. Nivoaka tamin'ny fitsiriana lisy mpifidianana ity fa miisa 7,700 sy 4,000 sy 4,000 sy 4 sy 7 tapitrisa ireo mpifidy ny soratra anarana ny aprily 17 sy 4,000. Tarehimarika izay manome tapisoratana anarana 7,100 ireo olo-pirenena feno taona ao anaty lisy mpifidianana. Nahafana niary sy nanamora ny fitantanana ny takela-piraketana ny mpifidy ny fampiasana ny logiciel Oracle. Na izany aza dia ireto manaraka ireto kosa ny lesoka mila fanarenana: ny famban'ny tapisoratana anaran'ireo tanora 17 hatramin'ny 17 taona, ny tsy fahampiany fepetra fisorohana loza toy ny aitrano eny anivon'ireo ivitoerana arakajy mirindra ny CID, ny tsy fahampiany fitaovana eny anivon'ireo rantsa-mangaika sy aty amin'ny foibe, ary ny tsy fananany olo-pirenena feno taona ireo taratasy toy ny kopy sy ny karapanondro ary ny fifindramonina izay miteraka olana eo amin'ny fiverimberenany anarana iray ao anaty lisy mpifidianana. Na inona nefa vokatio fitsirihana iraisam-pirenena io dia tsy maintsy ampitombo ny ezaka ny seny anatsarana hatrany ny lisy mpifidianana mandritra ny fanavaozana isa-taona izay anomboka amin'ny voalohan'ny volana desambra ary farana amin'ny 15 ny volana aprily 12 sy 20. Arak'izany dia namoaka tsoakevitra fanatsarana ny OIF sy ny seny taorian'ny fitsirihana ny lisy mpifidianana. Isan'izany ny fametrahana fototra-afitrasa azo antoka hiarovana ny lisy mpifidianana toy ny trano, ny aroafo sy ny sisa. Ny fampitaovana ara-pifandraisana sy ara-tserasera eo amin'ny antanatohatry ny seny, izany hoe ny foibe sy ny rantsa-mangaika. Ny fananganana paikady ahafahana mampiakatra ny tapisoratana anaran'ireo mpifidy, indrindra ireo tanora sy vehivavy, ary ny fanabeazana maha olo-pirenena iaraha-miasa amin'ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena ary ny seny. Isy ny tatitra feno sy amin'ny antsipiriana momba ity fitsirihana lisy mpifidianana ity aparitaka ho hitan'ny olo-pirenena rehetra. Moandingana faharoa ny fitsirihana kosa izay atao ny volana May 17 sy 4,000, io manana amin'ny fifidianana andraisan'ny olo-pirenena anjara, dia misy ny tolo-kevitra ananganana komity mpanaramaso ireo asa fitsirihana atao. Vinavinaina andrafitra izany komity mpanaramaso izany ny solotenan'ny seny, ireo antoko politika ary ireo fiarahamonim-pirenena. Izay rehetra izay no atao dia mba andalana ny fangararana hatrany eo amin'ny asa rehetra momba ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara. Izay ihany koa masaka azo natolotra anao tamin'ity androany ity, ankasiany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manasanao hatrany ny seny hitsidika ny pesy Facebook ny seny roa izay misoratra eo ambany. Veloma tomoko.